Faly miarabanao amin'ity alatsinainy fahadimy amby roapolo ny volana novambra ity. Ny rampisodian'ny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe ny tena fanafody. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny ohabolana toko faefatra andin'ny faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, tandremo ny teniko, atongolany ny sofinao iain'ny filazako. Aza vela hiala eo masonao izy, fa raketo ao am-ponao, fa aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Mario izay nivoanovakiantsika. Voalohany dia milaza hoe tandremo ny teniko, atongolany ny sofinao amin'ny filazako. Aoka tsy hiala eo masonao izy, raketo ao am-ponao. Ahoana no ahafahanao mitandrina ny tenin'Andriamanitra raha tsy fantatrao izany? Izany no mazava-dehibe ny fianarana sy ny fisaintsainana ary ny fiainoana ny teny sy ny fanaovana izany amin'ny alalan'ny fanahy. Faharoa, izao no voalaza ao, fa aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Manana hery, anasitranana sy anafaka ny tenin'Andriamanitra. Aina sy fahasalamana ho an'ny nofonao rehetra ny teniny. Ny teny Hebreo ilazana ny fahasalamana eto dia marpa, ary midika hoe fanafody manasitrana. Manana hery manasitrana ny teny. Izany no nahatonga ny King James, dika teny King James, ampiasa ny teny hoe fahasalamana. Fanafody ho an'ny vatanao ny tenin'Andriamanitra. Raha mananolana amin'ny vatanao ianao, na inona toe-pahasalamanao, ka misaintsaina ny tenin'Andriamanitra dia ho sitrany ianao. Tena fanafody ny tenin'Andriamanitra. Ilay fanafody mety amin'ny olana rehetra momba ny fahasalamanao. Amin'ny alalan'ny fisaintsainana, ilay tena fanafody dia miditra ao am-ponao, amin'ny lalan-dranao, amin'ny hozatranao ary ny taulanao, ka manasitrana, manadio ary manatsara ny rehetra ao anaty. Izany no antony raha misy olona voanio mamiadana ka mianatra sy misaintsaina ny teny dia sitrana. Mpanasitrana sy mpanadio ny teny. Afaka hitanao zany eo amin'ny Jaona toko 5:17. Anadio ny ranao izy, anadio sy anavao ho afaka amin'ny karazana aretina rehetra. Hoy ihany koa ny Salamo 7:2. Nandefa ny teniny izy mba ahasitrana azy sy nanafaka azy tamin'ny longony anjerany. Mampatsiahy ny Joba toko 7:7, 7:20 sy ny 2:20, izay mitantara ny alahelo sy ny aretin'ny lehilahy iray ary ny fahorian'ny amafy ny Baiboly. Rava sy efa mba vahoana ny fahafatesana izy, fa naneho fanantenany kosa ny 7:20 hoe afaka hore ny feon'Andriamanitra raha misy mpitondra afatra na anjely mpandika teny ho an'ny mpiaino, iray amin'ny arivo, aneo amin'ny olona izay mety aminy. Na hoe ahoana ny hitondrana teny mahitsy sy joroana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny feon'Andriamanitra, ny teniny dia azo renesina. Rehefa mandre izany ianao dia mitondra finoana, fanasitranana ary fahafenoana ho anao. Aleloia. Misy vavaka izay ho tononoko manasa anao ako amerin'izany amin'ny fonao rehetra. Misaotra ray eo noho ny teninao izay mitondra fanasitranana sy fanafahana. Fanafody ho an'ny tenako manontolo, ny taovako, ny taolako, ny lalan-drako, ny teninao. Mandeha amin'ny fahasalaman'Andriamanitra sy ny fandresenao, satria ny teninao no fiainako amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao tompoko, sa mitahian'Andriamanitra isika rehetra.